ity no Afrika, kontinanta goavana sy mahaliana izay manana velarantany 3.4 tapitrisa kilometatra toradroa, zany hoe eo amin'ny 20.3 isanjato amin'ny velaran'ny tanety rehetra eto an-tany. Kontinanta faharoa lehibe indrindra aorian'ny Azia raha raisina fa mizara roa i Amerika. Etsy andaniny, i Afrika sy Azia dia mifandray mivantana amin'ny alalan'ny Isthme de Suez, adikantsika hoe tendro mpifandraisana Suez eto ity, izay lalovan'ny lakan-dranon'ny Suez ankehitriny. Lakan-drano tsy voajanahary namboarin'ny Frantsay teo anelanelan'ny taona 750 sy 750 na mpifandraisana ny ranomasina Mediterane sy ranomasimbe Indiana ho an'ny fifamoivoizan'ny sambo tsy hihodinana ny Afrika manontolo. Mahatratra amin'ny 8 kilometatra ny halavan'ny Afrika avy eo amin'ny elanelan'ny tendrony avaratra indrindra any Cap Blanc any Tunisie sy ny tendrony atsimo indrindra any Cap des Aiguilles any Afrika Atsimo. 7 kilometatra ny sakany eo anelanelan'ny tendrony andrefana indrindra any Santo Antao ao Cap Vert sy ny tendrony atsinanana indrindra ao Rasafony any Somalia. Raha mijery sarin'ny tany tsotra mahazatra isika dia hita ho kely kokoa i Afrika noho ny tena izy, vokatry ny antsoina hoe projection Mercator, izay manova ny haben'ny tany manodidina ny tsipiky Équateur. Izany hoe misy fiovan'ny somary miakely ny endriky ny tany boribory rehefa aseho amin'ny sarin-tany fisaka raha tsotsorina ny fanazavana mikasika ny projection Mercator. Sarin'ny tany amin'ny projection Piters no manaraka kokoa ny tena velaran'ny tany tena izy rehefa jerena, fa ny Mercator dia toa manalehibe ny tany manandrify ny tendrony labolantany na ny pôle. Misy firenena 450 maleo tena i Afrika, mirafitra anatin'ny faritra 5 lehibe. Afrika avaratra na Maghreb misy any Maroc, Algérie, Tunisie, Libye ary Mauritanie, firenena saika manamorona ny ranomasina Mediterane. Asa na efa fantatrao fa tandrefy eto Maroc dia misy sisin'ny tany fandirany amin'ny République Arabe Sahraoui Démocratique izay tohanan'ny Algérie amin'ny alalan'ny Front Polisario ka samy milaza ho tompon'ny tany na i Maroc na ny République Sahraoui. Ato amin'ny ilany ankavanan'ny Maghreb ato no misy an'ny Égypte izay mifandray amin'ny Asie amin'ny alalan'ny faritry ny tendron-tany na péninsule Sinaï. Raha ara-geografia dia efa Asia i Sinaï fa saingy lemaka anatin'ny firenena Egyptiana ary farany i Soudan. Ireto avy indray ny firenena 12 mandrafitra ny Afrika andrefana: Cap Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Libéria ary Sierra Leone. Firenena 7 no hita ato Afrika afovoany: Tchad, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, Gabon, République du Congo, République démocratique du Congo ary Angola. Ato Afrika atsinanana isika no mahita ny Érythrée, Djibouti, Somalie, Éthiopie, Soudan du Sud, Ouganda, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Comores, Madagascar, Maurice ary Seychelles. Ny firenena mandrafitra ny faritra atsimon'ny Afrika dia ahitana Namibie, Botswana, Afrique du Sud, Lesotho ary Swaziland na Royaume d'Eswatini. Ireo firenena rehetra ireo dia voahodidin'ny ranomasina sy ranomasimbe maro. Amin'ny ankapobeny i Afrika dia manana morontsiraka amin'ny refy 4,4 kilometatra. Firenena 730 no manana sisin-dranomasina fa misy koa ireo firenena tsy manana morontsiraka na tsy manana sisin-dranomasina. Ato andrefany Afrika dia ahitana ny ranomasimbe Atlantika avaratra sy atsimo ary eo anelanelan'izy ireo no ahitana ny golfan'ny Guinée, eo atsinanana ny ranomasimbe Indiana ary eo anelanelan sy ny Atlantika dia ny Cap de Bonne-Espérance. Any avaratra ahitana ny ranomasina Mena sy ny ranomasina Mediterane. Ity geografia miavaka ity no mahatonga ny Afrika ho fionan-dalana eo amin'ny Europa, Azia ary Amerika. Ohatra ny Détroit de Gibraltar izay manasaraka ny Afrika sy Europa mielanelana 4 kilometatra monja ny sakany. Raha mahaliana anao dia ho tovizatsika amin'ny zavatra hafa mahaliana ato amin'ny kontinantany Afrika ny videotsika manaraka.